vivre et entreprendre en toute sérénité. Manolotra anao ny vaovao. Tomboky lasy tompoko vavy ankafaliana indray no iarahana aminao amin'ity takarivan'ny sabotsy ity falitafaraka aminao zay ary dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany asan-jak'Andriamanina no iaraka aminareo ao anatin'ny minitra maromaro iarahantsika ato anatin'ity fotoana ny fampahalalam-baovao ity araka ny efa nambara teo dia asaina ampanajana ianao anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Mat TV ny makasika indrindra ny zava-niseho teny amin'ny kianja mitafony Mahamasina ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra no entina amintsika amin'ity takariva ity misy ihany koa ny fitokonana samihafa tanterahana eny anivon'ny tsena tanterahan'ireo mpivarotra izany toy ny eny Ambohimanarina eo ihany koa ny fitarainana izay miseho eny anatin'ny tsenan'ny Ambodiny Sotra eny izay vao niaran'ny famaizana voatsila-kory zay rehefa ny asam-bolana maromaro ary dia tamin'ity androandroany ity vao nanatanterahana tamin'ny fomba ofisialy ny fametrahana azy tamin'ny toerany dia ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra izany Ramatoa Lalao Ravalomanana ny zavanitranga androany moa zany dia natrehan'ireo olona ambony olo-manakaja samihafa teto amin'ny firenena arahantsika ny zavanitranga teny an-kianja mitafo Mahamasina teny. Na dia tsy nisy ny fampafantarana be mialoha dia notanterahana tetsy amin'ny kianja mitafony Mahamasina ny maraina teo ny lanonana fametrahana ny samboady ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ravalomanana Lalao. Tonga nanatrika izany ny filohan'ny antoko tim sady filoha-mpitantana ny orinasa Tico Ravalomanana Mark teo ihany koa ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Razafy Manantsoa Anitra niaraka amin'ireo solombavam-bahoaka sasatsasa nitazana tena toerana ihany koa ny olona Ramalasan Olga ny ministry ny rano sy ny fidiovana Roland Ravatomanga ny akamaroan'ireo mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ireo olo-manakaja maro ary ny mpiasan'ny komina. Nambarany ben'ny tanàna fa vonona sisa anarina n'Antananarivo miaraka amin'ny vahoaka sy hijery izay mahasoa ny rehetra ny tenany. Ampitsiavana ny ampiaisy tena lehibe no itenenako aminareo ankehitriny fa vonona manareo ary sainy anarina Antananarivo miaraka amintsika vahoaka ary dia maneho ny misaotra sy makasikara ary dia eto amin'ny vahoaka marobe any eto Antananarivo fa dia manana reny ianareo hifanatona anareo akaiky hijery izay mahasoa sy miaitsaika ny vatana amin'ny fiainan'ny vahoaka isanandro andavanandro mba ho fiadarana amin'izay notanteraka ny vahoaka Antananarivo renivohitra. Androany ihany koa no natao ny fankalazana ny fetiny reny ho an'ny komina Antananarivo renivohitra ka ny solotenan'ny mpiasa dia nanolotra fanomezana ny Ramatoa Lalao Ravalomanana amin'ny mahareny azy. Tsy vitan'izay ihany fa mbola nanome sakafo isan-karazany ho an'ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny be antitra vehivavy manan-kilema koa ny ben'ny tanàna nanamariana ny fiarabana ireo reny rehetra satria ny vahoaka raha ny nambarany no andry ny firenena.